Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tatsika alatsinainy fa 3 volana septambra ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomena izao maraina izao indray. Faly ihany koa izahay mandray anao sy tokantrano amin'ity maraina ity ary mirara ny soa indrindra ho anao mba aharitra amin'ny fanomponana isika. Alohan'ny derantsika amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ianay tsara indresan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay satria fifaliana hatrano ahafahanay miaraka aminao. Gataka aminao izay mba hialo lalànanay tokoa anao amin'ny zavatra rehetra. Ny teninao izay horaisina ianio anay atonga famelombelomana ny fanahinay. Ny kivy ampaherezo mbehoery ary omeo tolotsaina mahomby avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe manaraka ny dia tongotra Jesosy. Nalaina Mateo 5:20 manao hoe koa ny anankiray nomena talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1 samy araka izay fahaizany avy. Amen. Alaliny ny torolalana omeny Mateo 5:20 io. Ampitao ihany koa amin'ny tantaram-piainanao izany. Aoka hamela ny fizahozahoany ny olona rehetra. Dia isika naraka ny dia tongotra Jesosy ao aminatin'ny fanetretenany finoana marina. Andeha avela ny fitokiana amin'ny tena ka hanolo tena isan'andro sy isan'ora amin'ny mpamonjy isika dia indray fahasoavana hatrany sy izaran'izany. Hitalao amin'ireo mitonona ompiano an'i Kristy ahako mba handeha amin'ny mpanetreteny ho natrehan'Andriamanitra. Fa avetavetana ho azy ny avinavina. Fa avetavetana ho azy ihany koa ny fanandratan-tena. Hoy mantsy Kristy manao hoe raha misy olona ho izay sy tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Ireo izay mankatoa an'izany teny izany ihany no ekena ompiano. Fa izay rehetra nandray azo izay dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny ihany koa izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Niala teto amin'ny toerana ambony nisy azy ry Andriamanitra ny lanitra napetrany ny fitafiany sy ny satro-boninahitra mahampanjaka azy ka nosaronany maha olona ny maha-Andriamanitra mba hatongavany ho mpampianatra ny sarangan'olona rehetra. Mpampianatra hiaina ny fiainana tsy misy fitiavan-tena na fahotana ka hanehoana ohatra izay azon'izy ireo ho taafina amin'ny alalan'ny fahasoavany. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray. Dia raha Andriamanitra no izany fanambarana mahatalanjona izany toy ny lehibe loatra ka tsy ho takatry ny fahamarinana seho izany. Dia raiko ihany koa Andriamanitra no ny fahitako ny mpamonjy amin'ny alalan'ny finoana ny an'ny fanantenana ho antsika amin'izao fiainana izao dia ny fanatsorantsika ny tanan'ny finoana ka amikirantsika laisandry izay mitsotra mba hanavitra. Raha manala ny fijerintsika mitena mba hijeren'i Jesosy isika ka hanao azy ho mpitarika antsika dia ho hitany izao tontolo izao eo amin'ny fiangonantsika ny hery izay tsy hita ankehitriny. Amen. Ianay tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany fitiavanao izany. Nanolo tena ianao ho eto amin'ity tontolo ity mba ho ohatra ho anay ihany koa ary manotanteraka ilay teninao manao hoe ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tarito amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba handeha amin'ny mpanetreteny tokoa sy mpitiavana ka tsy hatahotra any amin'izany lalana izany satria fantatray fa marina sy mahasoa anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru vile
miaro